Maneho ny fankasitrahany fiangonana eto Madagasikara ny Paparay Masina amin'ny namaliny ny fanasana mangana Madagasikara ary nanambara hoe midika ho inona ho an'ny Eglizy eto Madagasikara izany famangin'ny Papa izany. Velona ary miaina sy miasa eto anivon'ny firenena malagasy ny Eglizy Katolika izay andrain'ny Papa François. Nanahoana kosa ny dingany izay fitoriana ny vaovao mafaly teto Madagasikara izay hatramin'ny diran'ny finoana Katolika ary manahoana ny endrika sy ny toetra ny Eglizy Katolika eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana amangin'ny Papa François zao. Amariparitra an'izany amin'ny teny fofoy son Excellence Monseigneur Marie Fabien Rarlambiniaina évêque ny Morondava, filoha lefitry ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara. Dia marina moa fa izy no nofidin'ny fivondronam-ben'ny évêque ho mpandrindra ankapobeny ny famangin'ny Papa na hoe coordinateur général de la visite du pape. Excellence Monseigneur Fabien, omenanao ampanajana ny fitenenana. Sotronimo Pera Gabriel, raha jerena vetivety ny tantaran'ny fiangonana eto Madagasikara izay andren'ny Papa François dia fiangonana katolika mbola azo lazana hoe tanora satria nanomboka tamin'ny taonjato fenina ambin'ny folo izany ary niadana dia niadana teo am-piandohana. Ankehitriny dia misy 7,150,000 ny mpino katolika eto Madagasikara, izany hoe eo amin'ny 300,000 ny malagasy. Misy diocèse 12 eto a Madagasikara, izany hoe mifanaraka indrindra amin'ny faritra 12 eto Madagasikara, izany hoe efa tratran'ny fiangonana ireo faritra rehetra misy eto Madagasikara. Mizara archidiocèse 5 ary misy eo moa zany nonce apostolika izay famantarana ny maha hoe mazava-dehibe ny fiangonana katolika eto Madagasikara satria eto mipetraka ny nonce apostolika sady nonce apostolika ny Oceane Indienne. Misy 7 ny évêque ka ny ray amin'izay dia ny cardinal Désiré. Ny ananatsika ny cardinal dia manambara ihany koa fa mampanotsaina ny Papa François. Misy archevêque 5 dia anatin'izay ny archevêque ny Tananarivo Monseigneur Odon ary misy évêque 9 misotro ronono. Ny évêque dia miandraikitra ny fampelezana ny finoana, ny fiombonam-ben'ny évêque ary miantoka ihany koa ny fiombonana izay kristianina eto Madagasikara sy amin'ny izao tontolo izao amin'ny fiombonana amin'ny Papa. Ny laika sy ny tanora no maro anisy indrindra amin'ny mpino katolika. Manambara zany fa misy hoaviny ity fiangonana eto Madagasikara ity ary maro ny ao amin'ny sekoly katolika na dia tsy hoe katolika daholo azy kanefa ny ankabeazana amin'ny sekoly katolika dia fanabeazana ny finoana. Misy 665,000 ny mpianatra ao amin'ny école katolika eto Madagasikara ary misy mpampianatra 21,000 de 22,000 eo ary manivelatra eran'ny Madagasikara. Ireo dia tena zava-dehibe ireo laika sy mpampianatra ireo na ny katesista satria mandray ny tsara ny fitoriana ny vaovao mafaly any amin'ny faritra tena lavitra dia lavitra any. Ary raha nijerena ny pretra sy ny religiosy dia misy pretra 1000 ny pretra diocésianina ary misy eo amin'ny 2000 mahery kely ny religiosy lay ary eo amin'izany hoe efa 4000 eo zany ny pretra eto Madagasikara ary any amin'ny 5000 any hoany ny religiosy vavy ary akoatran'izay ireo izay mbola eo andalam-piofanana dia mbola misy noaviny zany ny fikambanany religiosy sy ny pretra eto Madagasikara. Ery lehibe ireo pretra sy religiosy lasy vavy ireo, ireo katesista sy mpampianatra ireo ary efa maro ireo teratany malagasy ary maro koa no mbola any amin'ny fifanana araka lazaiko teo ary maro ny religiosy lasy vavy na laika lasa missionnaire eran'ny continente 5 izay mampifandrayntsika amin'ny firenena hafa. Efa misy any amin'ny 2000 any ny pretra malagasy sy religiosy lasa missionnaire amin'ny faritra samihafa. Manambara zava-dehibe
amin'ny fahavelomany fiangonana katolika eto Madagasikara izany. Nandalo fotoana sarotra ny fitoriana nateo amin'ny noho ny antony toetany, maro ny aretina tazo namondra misionera ireo, ary ao koa ny misionera matony izany ka napiadana ny fitoriana ny vaovao mafaly tao Ampiandohana, ary teo ihany koa ny fanenjehana ny fivavahana ka navoaroaka ny misionera ary nafaty olona maro. Ohatra ry ny antony n'olo-masina Jacques Berthieu ary koa ny olo-tsambatra Lucien Boutvassou. Teo ihany koa ny tsy fakazahoana teo samy kristianina, ary teo ny tsy fakazahoana tamin'ny fitondrana. Reny fotoana sarotra reny anefa kanefa namokatra olo-masina sy nampandroso hatrany ny fitoriana ny vaovao mafaly. Ary ny fankatoavana ny fanandratana olo-masina sy olo-tsambatra any olo-tsambatra Jacques Berthieu sy ny olo-masina Jacques Berthieu sy ny olo-tsambatra Victor Rassomanarivo, ny olo-tsambatra Lucien Boutvassou, ny olo-tsambatra Jean Bégime, ny olo-tsambatra Raphaël Rafringa, ary olo-masina tsy hita maso fa miafina any araky ny tenin'ny Papa François amin'ilay taratasy mikasika ny fahamasinana, dia maneo fa efa tena latsaka lalina ao am-pon'ny malagasy ny evanjely sy ny sakramenta ny raisiny, ary natonga azy ireo olo-masina. Miezaka ny fiangonana katolika mitory ny vaovao mafaly amin'ny seha-piainana rehetra, ary anisan'ny mampiavaka ny fiangonana katolika eto Madagasikara ny fananany n'ilay hoe commission épiscopale amin'ny sehatra rehetra, ary hatrany amin'ny fonja ka hatrany amin'ny hoe mahantra ka hatrany amin'ny hoe fanampiana ireo olona mpanao politika amin'ny asa sosialy samihafa, ao ny justice ep, ao ny amin'ny santé, ao amin'ny action sociale rehetrarehetra, ny FTMTK, ny sokajy ny olona rehetra amin'ny sehatra rehetra, dia saika efa misy izay hoe fitoriana ny evanjely sy ny vaovao mafaly izay. Ao ny radio Don Bosco mahinika ny Madagasikara, ny gazety La Croix, ny gazety Sika Menakavy. Zany hoe ny fiangonana eto Madagasikara katolika koa dia fiangonana mivelatra amin'ny finoana hafa, amin'ny fiangonana kristianina hafa toy ny FJKM, FLM, ny Anglikana, ary mivelatra manao dialogue amin'ny musulman, ary indrindra koa amin'ireo fivavahan-drazana izay any amin'ny farany amin'ny sisiny Madagasikara indrindrandrindra. Manana ny fahalemeny ny fiangonana katolika kanefa koa mahatsapa fa misy ny asan'ny fanahy masina manampy azy, sady mandalina ny finoana no manitatra ny fiangonana sy ny iraka nakinina taminy. Ny famangin'ny olo-masina Papa Jean Paul II teto amintsika sy ny Papa François hoavy izao dia nitondra sy mitondra ary hitondra herim-pinoana ho an'ny fiangonana ary mpiombona ny fiangonana eto Madagasikara sy amin'ny zao tontolo izao. Tsy hitoriana fotsiny ny vaovao mafaly ny zanaky nositsika ity, fa lasa mandray tanana ny fitoriana ny vaovao mafaly eto an-tanindrazana, ary hatramin'ny faritra lavitra, sarotra ary mitokana any azy. Ary hitatsika raha resaka Papa François ihany koa dia hitatsika ny fiahin'ny fiangonana ny mahantra, ao i Père Pedro, ao ny frère Jacques Trochon, ao ireo masera sy frère miandraikitra ny marary, ny mahantra, ny Clémaine. Ary ataoko fa tratra hita amin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara izay endrika izay irin'ny Papa François ho an'ny fiangonana izay, dia ny mikarakara ny mahantra, ny ankizy sy ny marary. Dia zava-dehibe anankiray hoe manerana ny fahazatany efatra ny fiangonana katolika eto Madagasikara mitory sy mandray anjara mitory ny vaovao mafaly. Ny fanamby ho an'ny fiangonana eto Madagasikara amin'ny sehatra rehetra dia izay hoe fiainana ny evanjely andavanandro amin'ny sehatra rehetra izay, na amin'ny fiainany tsirairay, na fiainany fianakaviana, na fiainany fiangonana, na ao amin'ny politika, na ny sosialy. Dia ao indrindra koa ny fiofanana anovany ireo olona ireo tena hoe ho tonga nofo amin'ny toe-tsaina ny evanjely,
na ho an'ny laïque, na ho an'ny pretre, na ho an'ny religieuse, na ho an'ny évêque. Ary mino isika hoe ny nonce teo sy ny cardinal fa anamafy ny finotsika ity fandalovan'ny papa ity, ary ampivelatra atsika landeha lavidavitra kokoa amin'ny iraka nankin'ny Jesosy Kristy taminy. Misaotra, mankasitraka.